Fa namafy atrandry ny tsy fanekeny ny fomba nametrahana ny FFM ny Ankoulafiza Felbert tamin'ny alalana Andriamatoa Kotomanantsofo Remy nasiany teny ihany koa mofo ny momba ny fifidianana. Tsy mankatoa ny FFM izay mijoro amin'izao fotoana izao ny Ankoulafiza Felbert hoy Andriamatoa Kotomanantsofo Remy. Araka nambarany dia anisany miantso hatrany amin'ny fampihavanam-pirenena ny Ankoulafiza Felbert. Nefa mahita izy ireo fa tsy araka ny tokony ho izy ny fomba nametrahana ny FFM. Fa matetika angamba zay no milaza rentany rendanitra fa io fomba nananganana ny FFM amin'izao endriny mitondrany zareo fa nanangana anazy zao dia tsy miady amin'ny eritreritranay ary tsy manaiky ny fomba fananganana an'io zay. Président Zafy akory tsy mandahy tokony hidiranay tamin'ny FFM io fa mifanohitra tanteraka amin'ny eritreritra zay foto-kevitra zay tokony nitondrana ny fomba mitondrantsika ny fampihavanam-pirenena eto Madagasikara fomba nananganana izy ka tsy afaka mankatoa an'io FFM io zany. Mikasika amin'ny fifidianana indray dia nilaza Andriamatoa Kotomanantsofo Remy fa mitsipaka amin'ny fanaovana amboletra amin'ny fifidianana Ankoulafiza Felbert. Ity fionam-be ataon'ny UNDD ity dia ho an'ny UNDD manokana fa ny mouvance izay kambana ny association maro parti politique maro ao anatiny dia mbola vory isy zany UNDP koa ho ataon'ireo plateforme rehetra ao anatin'ny mouvance io hanapa-kevitra. Hatrizay moa zahay zany dia mitsipaka hatrany ny fanaovana amboletra zao fifidianana zao taky ny anaovana ny élection constitutionnelle alohan'ny fifidianana rehetra nefa moa raha zay tokoa no hidirantsika zany fifidianana amboletra zany vasafy dia hivory adoato raha hanapa-kevitra mikasika fifidianana. Tsy mbola voafaritra kosa hatreto fotoana natanterahana ny Ankoulafiza Felbert ny fivoriana hanapahana momba amin'ny fifidianana.